eo amin'ny sehatra ny orona tsara mihetsika malagasy kosa dia manambahintsika amin'ny takariva ity endrika atao hoe tsy zovina ampitsirany tokatrano antsony andray mato iasana tompona ndraikitra eo anivon'ny scope digital miarabanao tompoko tonga soa amin'ny takariva ity miarabany nzaka dia miarabany mpijeriny matv rehetrarehetra mazava ho azy mato tonga eto ianao iasana efa misy ihany koa ny fanamina vaovao hita amin'ny sary zao dia misy ny vokatra vaovao ivoaka ho amin'ny rapitso ny kapilan'ny malkila 13 mai manahoana ny fizotron'izay fivarotana manahoana ny vokatra ihany koa marina tokoa izany fa rahampitso alakamisy faraky amin'ny telopolo ny volana janoary no ivoaka ny kapila mangirana VCD sy DVD ny malkila 13 mai ary na dia eo ary ny cyclone aloha zany dia hatreo dia voakatsika ny kapila mangirana ny malkila 13 mai nzaka mialohany tena hoe anjofan'ny any tokatrano an'izay kapila izay ho amin'ny rapitso omeo sopapa kely raha izay ngana fitenena anazy somary fitily kely fohifohiny makasika an'io tantara io ny olona moa zany mbola rapitso vao tena hijery azy tsara fa raha fitenina fohy mamarkila 13 mai anazy le 13 le mai iny zany no manontany tena taony hoe inona indray ny hevitra ny 13 mai zany to ery amin'ny kianja ery zany ery amin'ny fanonganana mpitondra ery ka lizy akory tsy hiditra politika betsaka itsika anatin'le tantara fa ny endriny fotsiny no misy endrika fanonganana misy olona tena mapetraka ejeritsetra dia izay mahatonga anazy somary nirona amin'le hoe 13 mai fa amin'ny ankapobeny zany tantara dia isehoana amin'le fiteniny vahiny hoe action maromaro ihany satria misy ireo fifanjevona maro samihafa ny fanavotana olona io ihany koa ny fanenjehana maro samihafa ary indrindra koa ahitana ny endriky ny tontolo iainana eto Madagasikara izay tena tsara ny natiora zany izay mampiavaka ny scope digital zay ka dia amin'ity malkila 13 mai ity tsika dia ahita izandray ny lazaina farany angamba am'izay dia hoe misy rajao somary manana endrika commando kely hitatsika eo ary tsika tsara fa hoainy ny manao izany ka hotapatsinay ny vahoaka izay fidy izany kapila izany zaka ny zavatra tsapa iasina dia somary tsy dia nahitana firy ny famoahana an'ity orona tsara mihetsika malagasy ity tao ny anivon'ny orona tsara efitra ny fijerevana azy ireny inona no mety antonona tonga an'izay ny mety natonga izay dia miresaka fotoana ihany amin'ny ankapobeny satria ny orinasa rehetra mantsy dia manana izay fandaminam-potoanany eo amin'ny taona anankiray ka ny scope digital zany tamin'ity dia nisafidy manokana ny volana janoary hamoahana izay vokatra ny malkila 14 mai izay ka teny misesy hivahy teny ihany Antananarivo no nijery azy tamin'ny alahady 20 ny volana janoary dia avy hatrany dia akafy ny kapila mangirana satria efa adodina sy maika ihany koa anareo mpakafy ny amin'izany kapila mangirana ny malkila 13 mai zany sady fanomezana omeny scope digital amin'ity taom-baovao ity ihany koa io kapila io manahoana ny mety hoe ny ainana ny fanodonana ny orona tsara na ny torinasy somary mafimafy ihany mitamy teo aloha satria hitatsika sady angamba amin'ny dokam-barotra iny fa misy endry pasteur mikorisa be reny avy eny amboly ery ao anatin'le izy zany lay hoe ma-action kokoa anazy dia mafimafy ary misy miverina matetika ny ataontsika hoe ny fotoana anankiray izy hanehoana ilay sary mihetsika zany ka izay dia mahatsapan'ireo mpilalao rehetra fa mafimafy ilay izy ka izay indrindra no antanana antsika hoe izany rehetra zany dia noho ny fitiavana atsika mpakafy mba hanolotra trany zavatra tsara sy mahaliana kokoa mba akafizintsika ilay sametsika malagasy indrindra ny malkila inona no mety mahasamihafa n'ity malkila 13 mai ity tamin'ireo malkila rehetra teo aloha ny mampiavaka azy zany dia ilay fosony fotoana foana satria ilay malkila zany miroso foana lehibe ny olona ny kisikely ny voateraka efa lasa lehibe ohatr'izany koa ny mpilalao rehetra zany ka ny mampiavaka anazy zany ity izay ilay sehoany fampihavanana hitao ny olona mifanenjika sy mifandramatra lasa mihavana ary ahitana kokoa ny fanavotana ireo namana fanavotana ny fahavalo ka somary mitoro filazantsara kokoa izy ty andry pasteur ho an'ny rajao ihany koa dia karazan'ny fampisehoana hoe inona avy ny tena zavatra hain'ity rajao ty eo maha-olombelona anazy ary ny zavatra tsy apozintsika ho hain-rajao anatin'izany orona tsara zany iny randre matoiasina manapetra ihany koa moa fotoana antsika mity takariva ity ny tsara indrindra angamba dia fanentanana no omenina ny mpijery ny voalazanao teo moa fa na dia ao anatin'ny andro ratsy ary tsika dia tsy hasakana ny mpividy zany tsy hasakana ny mpanjifa ihany koa anjifa izay vokatra izay entanina ny mpijery ny matv rehetra sy ny olona akaiky ny mpijery
fa ivoaka rapitso zany ny kapila mangirana malkila 13 mai kapila mangirana azy dia misy ny VCD misy ny DVD. Ny VCD zany a dia 20 minitra amidy amin'ny vidiny 500 sy 4,000 ariary. Ny DVD indray a dia 20 minitra ny fa ny alavany ary amidy amin'ny vidiny 500 sy 7,000 ariary. Ary ny original na io zany a no anetana antsika hovidiana fa patsivana fontsika pijery sy pakafy fa ny fividianana ny piraty sy ny farotana piraty dia halatra ka fahotana lehibe zany ka mino zahay fa tsy roso amin'izany tsika fa anohana ny vokatra malagasy a mividianana ny original. Eo ihany koa ny lalao misy an'ilay papakila izay fenonao a azona ny moto fonctionnateur ny salon complet ary indrindra koa ny complat ka maraisa anjara fa misy foana mahazo ary izy io tena tsy nofinofy fa tena izy a misy ny commissaire zay manatrika azy dia tanintsika n'izay fitianana original zay zaka. Omrapito zany ny fotoana ao anatin'ny fivoahana amin'ny fomba ofisialy izay kapila ny malkila 13 mai zay sorona fenonao iasina nanaiky nasain'ny fampahalalam-baovao tamin'izay takrevity mankasitraka anjara dia mankasitraka ny matv sy ny mpijery rehetra. Ho toy antsika hatrany kosa ny fampahalalam-baovao